mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tsy ty alarobia fa 13 ny volana aogositra ty, ary misaotra an'Andriamanitra trano sika mbola mahafaka mandinika ny ten'Andriamanitra amin'ity anio ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona ho an'ny lehibe dia hivavaka isika. Andriamanitra tsara ny asan-danitro, mbola misaotra anao izay fa mbola menao izao fotoana izao, ahafahanay mandinika ny teninao ary koa mahalala ny fahamarinana rehetra avy aminao sy mandray ny fahasoavanao. Angataka aminao mba hanazava izany araka ny sitraponao eto aminay ary koa hanoveranay hatrany eo ampandraisana izany izay. Tonoina sy angatanay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesona antsika androany dia manao hoe tombony fanararoatra. Tombony fanararoatra. Mizara roa ny antso ataon'i Paoly eo ampamarana ny Efesiana 5:1-20. Ao amin'ireo izay mandrisika ny fahadiovam-pitondran-tena. Ary manomboka toy izao manko ilay fizarana voalohany manao hoe kotandremo tsara izay fandehanareo mba tsy hitondranareo tena tahaka ny adala fa tahaka ny endry. Izay lazainy amin'ny fomba hafa manao ihany koa hoe aza manao adaladala fa aoka ho fantatrareo izay sitrapon'ny Tompo. Eo anelanelan'ireo dia misy antso mba hanararoatra ny andro azo anaovansoa. Tinio anie ny antso ataon'i Paoly mba hanana fiainam-bavaka sy feno fahendrena isika, ary fanontaniana izay mipetraka ihany koa ny hoe inona moa izany no mahasamihafa ny hoe tsy tahaka ny adala sy ny hoe tahaka ny endry, ary koa inona ny hevitry ny hoe hararoty ny andro azo anaovansoa. Imbetsaka manko i Paoly mampiasa an'ilay fanoharana fampiasa amin'ny testameta taloha hoe fandeha mba ilazana ny fomba fiainana. Ampiasainy eto izany mba handrisihana ny fahavononan'izy ireo ho mpianatra. Tahaka ny olona mitanjana rehefa mandeha amin'ny lalana amin'ny kitoatoana sy maizina dia toy izany tokony hitandreman'ny mpino ny fandehany. Mifanindran-dalana amin'ny izay voalaza amin'ny Efesiana 5:5. Ho azontsika dinihana izany ahafantarantsika ny hevitry ny hoe miaina amin'ny fahendrena. Tsy mijeriny ao anatintsika isika raha hitady fahendrena. Mihoatra lavitra noho ny tenantsika manko ny fahendrena, ary ny endry dia mahafantatra izay sitrapon'ny Tompo. Maneho sary anohatra velona koa i Paoly handrisihana ny fahavononan'izy ireo. Ampiasan'ny teny Grika exagorazo izy ao amin'ilay hoe hararoty ny andro azo anaovansoa, na hoe hararoty tsara ny fotoana. Ampitao amin'ny Kolosiana 4:4-5 izany. Fampiasa manko amin'ny tontolo-kevitry ny tsena io matoan-teny io ka manamafy ny hevitra hoe mividy na hoe raiketo ny varotra izay tombony atolotra antsika eo am-piandraisana amin'ny fiverenan'i Kristy izany. Ny teny Grika hoe kairos no nadika hoe andro na fotoana eto, izay midika hoe fahafahana azo hararotina. Fotoana azo anantenana vokatsoa ary natao ampisaina amin'ny fahafenon'ny fotoana mandra-pahatonga ny farany. Sarotra koa anefa izany fotoana izany satria ratsy izao fiainana izao. Eo ihany koa ny hoe mpanapaka fanjakana eo amin'ny rivotra dia mpanjaka amin'ny fomban'izao tontolo izao. Raha fitinina ny lesonantsika androany dia izao: mandalo fotoan-tsarotra ny mpino eo am-piandrasana amin'ny fiheveran'i Kristy, izay soritsoritany Paoly toy ny hoe raharam-baritra mampidi-doza kanefa mety ahazahoany tombony. Natao hitandrina tsara amin'ny fampiasana ny fotoana sisa ananana izy ireo, tahaka mpivarotra manararoatra ny fotoana fohy sy ny fihenam-bidy lehibe. Na dia tsy afaka mividy ny famonjena aza isika dia mitombina hatrany ny hoe ray sy faingana izay tolotra antsika ao amin'i Kristy. Amen. Vavakisika rirainay tsara ny azy-danitro, mbola velom-pisaorana anao izay eny amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Misaotra anao ihany koa izay manazava ny teninao
anio ary koa mampiditra izany am-ponay. Mangataka aminao izahay ary mba androtsaka ny fanainao masina ao aminay nenao mba ahafahanay mitondra tena tsara amin'ny finoananao amin'ny alalan'ny fanahy masina. Ka nararoatra ny fahasoavana izay omenao anay izahay andeha ampitondra tena tsara, mendrika ny filazantsaranao. Tonoana sy angatany amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.